Dinika natao tanteny Nosy dia fijerena ny ezaka rehetrarehetra fanoraisin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana aty ary indrindra koa ny nampitaina ny fomba ampiaratsika ireo fepetra noraisina mba tsy hisiany ataoko hoe fiantraikana any amin'ny vahoaka indrindra mampiasa ny reny fepetra reny. Fantatrareo fa tanàna ray lehibe izay iankinan'ny fizahantany aty Nosy. Ny sehatry ny fizahantany anisan'ny sehatry anankiray izay mitondra faisana amin'ny zao valina retina zao. Natongavanay taty dia nanamafy fa reny fepetra rehetrarehetra reny tsy tokony hisy mpiasa na dia anankiray izay voaroaka aty Nosy ary ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafiny sosialy dia ampiarina koa aty Nosy. Anatin'izany koa manomboka rahampitso ny fanokafana tsenamora ny fanatanterana an'izany mba hisy filaminana sy fitoniana ao anatin'izany dia apetraka manokana amin'ny centre de commandement opérationnel aty Nosy. Fantatsika fa ny amin'ny lafiny fandriampahalemana ilaina dia ilaina koa mba tena hitombona tsara ny fandriampahalemana aty na dia eo aza ny fanatanterana ireo fepetra maro rehetrarehetra reny. Ny resaka natao tamin'ny tompon'andraikitra taty dia natsapana fa efa miroso tsika amin'ny fampiarana reny toromarika rehetrarehetra reny amafisina ny mahakasika an'izay. Ny ezaka mbola toizantsika dia ny fahafahantsika manao test ireo rehetrarehetra nandray ireo sidina avy any ivelany nanomboka tamin'ny faha 1 volana marsa ka hatramin'ny faha 9 volana marsa. Androany sy rahampitso atao daholo ny test an'ireo olona rehetrarehetra ireo mba hafantarana ny mety mitondra ny tsy mikaretina na fa miaino anatin'izany soritra retina ohatran'izany. Zany no rehetrarehetra zany no raisitsika mba ahafahantsika tena mampitony ny vahoaka aty Nosy. Isôrako manokana eto ny tompon'andraikitra ara-panjakana, isôrako manokana eto koa reto tompon'andraikitra eo amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana, indrindrindra sehatra ny secteur privé zany izay anatanteraka ny fampiarana an'ireo fepetra rehetrarehetra ireo satria tsapa fa ny firaisan-kina no aseho tsika rehetrarehetra mba ho maivana amin'ny mpiasa na maivana vahoaka ny fiantraikan'ireo fepetra niraisinareo satria tsy maintsy mandray ireo fepetra ireo tsika mba ahafahantsika miady amin'ny tokony izy amin'ny valina retina coronavirus eto amintsika. Efa nambarantsika fa ny famovizana an-dranomasina azo ekena dia ny mahakasika ny entana. Efa nivory ny OMC national ary nameo toromarika ny fitondrana ny olona dia tokony atsahatra. Ny azoko ambara dia hisy fepetra manokana mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny Ambanja sy Nosy. Tsy maintsy dinina tsara mahakasika an'izay manokana satria fantatrareo fa Nosy hafa koa Nosy ka ilaina fanapa-kevitra matotra natao mahakasika an'izany. Ao anatin'izany no fijerentsika manokana mahakasika ny fivoaran'ny valina retina. Ho hitantsika io koa rehefa azo ny fitiliana izay ataontsika androany sy rahampitso dia tsy maintsy misy fanapa-kevitra maika tsy maintsy raisitsika mahakasika an'izay.